tenena koa raha voatonga tonga dia ataoko boîte finance itsoina reo manendro prime ministre ary prime ministre tendena anatin'ny 5 jours faratan'izay dia tara le timing tsy maintsy ao anatin'ny 5 andro misy antony zay anatin'le timing tsy maintsy tafatsapana ny gouvernement satria efa manana 20 nisan'ny gouvernement tao fa nangarahana sasany moa le hevitra efa tenenay tamin'ny volana décembre 20 tsy misy ray tsy misy roa mihoatra la ray hafa 20 efatra amby folo vehivavy efatra amby folo efa iao daholo satria efa zavatra efa volavolaina alohan'ny fa tsy eo anao vao zay vanao hoe ahoana indray dia anao consultation atinao dia misy mpano politika ianao anina indray amin'ny deuxième tour dia hoe anao za manao zay misy dia efa tanana to minazy hoe areo telo tsy raha sanatry mivavatry mivavaka tsy ameny vahoaka malagasy tsy za mihitsy nita alohan'ilay sanatry dranotra ary efa noteneniko tao amin'iny toy tsy satria ministre tsy mpanakateka baikony ka ny hevitro ve dia tsy ho tanteraka amin'ny zavatra atao tsy manao an'izay tsy ahita mihitsy nareo hoe raha sanatry izany tsy ameny vahoaka malagasy fotoisana ka hoe andeha négocier deuxième tour aty manana statut manana ny fivalomana janona Andriamatofonao izany hoe raha izay filazanao izay zany mbola nirafitra nisy hatramin'izay ihany no tohizanao raha non diso zany tsy hoe vao narafitra ohatray alohany anovana ny rafitra satria zay le hitadiavana gouvernement tany urgence le gouvernement efa nivolavolaina taty dia ireo gouvernement reo ny anovana io rafitritsika io rafitra tsy maintsy hovaina ny fotony ny rafitra voalohany ndreny lalam-pandroena efa ndrajato zay ny rafitra ambony indrindra ny tsy ajaina lalam-pandroena an'izay io ny rafitra apetrapetra ary za ny hevi-dehibe no mety ary fa fantatry ny mpiara-miasa sy ny juriste ao anatin'ny any tokony efa fantatra ny voalohany inona ny hevi-dehibe aorinany voiziko tamin'le hoe région autonome CFDB fa za dia mijanona mioro le fanaovana ny lalam-pandroena satria nana mba tsy asina indray hoe kajikajy hoe ataoko zay lalam-pandroena mifanaraka amiko fanam-panorenana atao fa lalam-panorenana iainany malagasy mihitsy roapolo telopolo efa zay lalam-panorenana fa tsy hoe afaka 5 taona indray dia ovay io na rehefa indray dia lalam-panorenana maharitra fa very fotoana fotsiny ny rafitra dia ny rafitra mila ovaina daholo azaiko aminao zao rafitra voalohany supprimer koa ny PRMP personne responsable de marché public ao koa ny tsolotra ao io tsisy an'io ny gouvernement tazay fa misy commission spéciale commission de contrôle commission d'organisation misy commission satria mila zay le séparation des tâches fa raha tokanao ny olona ray no manao zavatra rehetra zay tiananao io PRMP io tsisy an'io tsolo organisation ministère dia zany mila jerevany betsaka loatra organisation ministère fa talemola fa mitrano tsy misy koa matériel roulant zay koa tsy misy matériel roulant mandritra ny fitondrana vidiny fanjana voiture zany satria ao betsaka eto mandehandeha reny any nampiasaina fa mialao ministre iny ministre iny any récupéré ny tomobile ministre raha iny ny ampiasaina indray fa tsisy an'izany mialao io président io dia ny tomobile any récupéré fa nampanjakana ny fa hoanany hoe omena azy dia ohatray koa miala eo koa tsisy mandimby an'ireo mila fahatsapana mihitsy any fotony fa io rafitra eto amintsika io mila fa miaiky maheno an'le vinanasanao teo mila vola be 50 milliards de dollars misy olona 10 ans misy firenena avy eo manoananao anatin'izay satria vola be ny vahoaka le no mifidy fa tsy ny firenena manivelana ny vahoaka no mifidy fa le zavatra nytenenako teo hoe disnareo satria tsy fanjakana tsy partenariat étatique partenariat public privé io mpitatana orinasa tamin'ny banky ao orinasa betsaka atao dia misy orinasa ohatrany hoe eto amintsika zay fotsiny ohatra hoe misy kolasy ohatra fotsiny misy orinasa ohatra zao zany hoe entre ny fanjakana sy le secteur privé fa tsy hoe tsy maintsy le olona avy any ivelany le fanjakana avy any ivelany hoe filohany zao no mamino volantsika fa miainga ny privé le zany orinasa privé fanisanafany fotsiny jany eto zao mpiasa olo eto zao 20 isan-jato minimum tsy maintsy fampiasa tsy maintsy vahoaka malagasy dia eto izy ny mandohetra dia eto izy ny mampiasa le lalana 2000 le lalana 2833 otrina le vola lany amin'izy 35 milliards de dollars 35 milliards zany mandritra ny any ao anatin'ny 5 taona zay vita anatin'ny 5 taona raha sanatry tsy lany ianao hoe mbola vona andreo le olona nanao an'le protocole zany signé le protocole d'accord le olona ny signé comme protocole fa krisany
karaha olona fomba hoana moa nanomeza ho azan'le olo anjara indray tariten'olo raha matoky azy le olo hoe manava protocole d'accord miaraka amindray fa matoana zany tsy hitany ty fitondrany ty satria tsy atokisany efa nisany e zany dia tsy atokisany le fitondrany matoa zany tsy hitany sasany tsy atokisany ary za efa niteny efa le resaka any vo herinandro lasany e zay non vo roa herinandro lasany e zay amin'ny resaka herinaratra fantatreo ho resaka herinaratra resaka jiro fa 9 centimes entre 5 et 9 centimes kilowattheure ny varotany fanjakana tokony raha tonga fitondrany satria nany antony satria nany antony le partenaire nanao taminay miaraka aminay ny signé le protocole d'accord tsy sariary ny fanjakana fa ny fanarana tamin'izy hoe zareo mitondra le financement zareo manao régionalisation le énergie vita le régionalisation énergie jirama tompony distribution et exploitation zany hoe izy mifacture amin'ny jirama mifacturena amin'ny jirama 5 centimes dia jirama zany hoe afaka 5 centimes sisa 9 centimes pour entretien sy ny fakaraha-mampiasany sy ny karazany 9 centimes amitsika miteny zao 15 centimes 15 à 25 centimes any amin'ny marovoay ohatra fa misy any formation économique ao zay olona milaza azy hoe manankareny Madagasikara tsy mila volontsika fantatrao moa fa nahitrandraka narena Madagasikara ty tsika mbola miandro entre efatra na fito taona zany dia hiandro ohatrao misy areny Madagasikara vatrandreo ary doarytsika samy andro eto dia misy volo dia hitrandro inona tonga le hoe gisa mainy na tonga le gisa mainy dia tsotra za manaraka sa mijery le film ohatranareo fa le gisa mainy tamiko tena fa maretana le gisa mainy olom-baovao tondraim-baovao zay le zareo tsy fahitan'olo zavatra ataony tsy fahitan'olo ka zavatra resako zao hoe fahitan'olo mba efa nahendra anao mpanao gazety ohatr'izao isosan'ny financement io mba efa nahendra anao mpanao gazety amin'ny fotoana manao zao anaovanay mba efa nahendra anao mpanao gazety ny candidat rehetrarehetra nyteny hoe efa nanao signature de protocole d'accord mba efa nahenao zany zay le gisa mainy tsy fahitan'olo jerevinareo fotsiny salabalavatra jerevinareo fotsiny le chaîne bahoaka na mandiana nareo na eo mamasina fotsiny mandiana dia anontanio ny olo izy amin'ireo candidat dia tsisy olom-baovao mihitsy dia tsisy olona manana fitrerim-baovao mihitsy dia ireo foana ve niverimberina satria zao azavaiko zay rehetra zany tsy mbola misy soa le gasy tsy mbola manana safidy izy hoe misy olom-baovao hitondra zavatra ary zay ny asany antoko sy ny asa fiaranasa manoko zao any amin'ny fatra rehetra oety le programme anazy azavao amin'le olona tezao le olona fa tsy question na resaka t-shirt tsony ty ka resaka anina fotsiny fa resaka fitezanana amin'ny fotony mihitsy hoe zao ny zavatra fataontsika zao ny zavatra rehetra anonan'ireo olo ireo fanteneny to tsisy fampandrosoana raha mbola ray am'izao sady nytenetena satria nahoana satria tsisy le stabilité le fahatonina na za zao raha tsisy fahatonina tsy afaka mametraka mihitsy an'le vina rehetra zay natao zay nitenena tsy afaka anao an'izany aza mandainy tsika hoe ampandroso any Madagasikara nefa tsisy fitonina ny olona mampisan'io fitonina io dia olona tsy ao anatin'ny disadisy satria izy tsy nikarakara ny fitanina atao hoe tsisy mihitsy hoe na membre ny atokona olopantatra amin'ny gouvernement na aiza satria aloha mihitsy en dehors ny fikarakarana fitanina zay zay mba tsisy eo rehefa lany avao dia hoe nangala baty zay zay faharoa manaraka an'izay tsy nanana disadisa mihitsy natao mravalo nytenenatao natao midrandrena nytenenatao natao miandry nytenenatao angamba zareo manana disadisa mbola tsy manana zay 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 le zavatra zay hoe mitady an'le 4e position le olona hoe izy le 4e position mahazo tsy tsika ihany tsika eto Madagasikara ihany tsika Madagasikara mitady fa nareo gasy ao diaspora miaina any ivelany hoe dia efa tsisy dia ireo foana ve efa nanoratra ny tantara reo a tantara nefa soatan'ireo tsy afaka nanoratra ny hoany zavatra azo tsapahitana fa nisany hoe tetonitony misy filony aly dia niverina indray dia nisorona indray fa nanao ny tantara tsy afaka namerina ny hoavitra dia izay foana ve ny iainantsika to tsy maintsy apetraka le stabilité ary raha tsy mampiasa ny stabilité tsika tsy afaka nafapanjona mandray foana tsika ohatra raha tsy morisy ny zay reto dia roana tsy misy mahafantatra na ahoana zay hoe ahoana ny angana tantara fotsiny lazay tsika fa nisany nanampy any Rwanda raha mbola miasa tamin'ny Mosambosa fond itaty zay lansena andiana fa inona ny antony nahatonga azy. 'Ny antony dia tsotra satria le flou teo natokisany
fa io ny question nafatokisany le flou teo anatokisan'olona dia manana projet efa vonona izy tonga eo izy tonga dia ty efa ny fampirarahana talohany izy atoravany dia mora fotsiny manana zay zavatra tonga le flou rehetra zay tonga teto par accident na 2002 na 2009 na 2013 tonga eo zay vao iny any atao very roa taona sy tapantsika zay manao PMD anao verana ty latsika filoam-pirenena zany 2013 tsy fafantatra hoe zao ny programme zao ny zavatra ataoko rehefa tonga eo tsotra ny antony nanaosika ilatsika filoam-pirenena ho an'ireo zaza zay androany ina ny firenena olovain'izy io ho an'ireo tanora zay tsy anasa na eo amin'ny fianarana isan-karazany fiainana ahoana ny miandry azy io ho an'ireo olona perinasa zay tsy afaka akory azy velona amin'ny karaha mahazo ho an'ireo retraité eo misotro ronono zay tsy afaka mivelona amin'ny retraité azo na koa na tsy manana trano akory ary izy ireo rehefa tonga ny fotoana izy tonga ho an'ireo mpamboly ireo tantsaka rehefa tonga zany fotoana zany na fitopolo taona mbola mandeha ny an-tsafo eny izy ireo mbola miasa satria tsisy hoany ho an'izy ireo nahatonga ilatsika filoam-pirenena nahatonga indrindrandrindra nanapa-kevitra ilatsika filoam-pirenena ho an'ity Madagasikara ity ho an'ny sarababe-bahoaka ny olona tsy iray ihany vahaolana rehefa andehanako tao iza moa ny antoko eto amin'ity Madagasikara ity manana an'ilay tokotelo zany hoe manana projet de société samy manana le vinam-piarahamonina fa iza ny mahita ny financement financena ny projet mba antanio azy ireo misy milaza ny fonds d'investissement za spécialiste ny fonds d'investissement fa ny fonds d'investissement tsy afaka financer ny programme directive 2965-CE tsy afaka manao azy directive internationale zay milaza azy fa misy fonds d'investissement financer ny projet zay manana protocole d'accord chaque secteur 80% valo pour isan-jato fa ny tenaniko teo misy anarana société vitsivitsy ny resahako teo Luxtram mbola misy société vitsivitsy efa misy protocole d'accord efa nisigné